Mazavatsika andray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao ny vahintsika ary amin'izao fandarana ambarao zao ny commissaire principal de police Ranaivoson Alexandre Sylvain miarabanao ny fandarana mankasitraka amin'ny fanekena ny fanasana ivahiny eto amin'ity fandarana ity commissaire. Miaraba ny tompony andraikitsy ny fandarana dia miaraba ny mpiaino sy mpanaraka ny fandarana ihany koa. Andoantsika ny resadesaka commissaire famotinana foy ny etsika natao tamin'izao fiatrehana ny fiboahana zao nisy paikady manokana miohatra tamin'ny andavanandro ve raha mbola tsy nisy Covid-19 ny etsika natao tamin'izao fiboahana izao Ny zava-misy aloha dia somary nampitomboana ny isan'ny polisy ny rotsaka teny am-perinasa. Ny tiako lazaina amin'le hoe mirotsaka teny am-perinasa zany mandeha amin'ny terrain. Ireo mpiasa tany amin'ny birao dia nalefa nanampy ireo le polisy efa miasa eny amin'ny terrain eny zany. Ny antony dia zao, ny polisy tsy maintsy manao ny asany andavanandro. Eo ihany koa nefany ilay fiatrehana ny fanaraha-maso an'ireo olona manaraka n'le fepetra ara-pahasalamana, toy ny hoe mijery ny fiara taxi be manara-dalàna ve, mijery ny olona manao arovava-orona ve sy ny sisa. Zany hoe ny polisy zany nanao ny asany andavanandro ihany, fa ny ampy an'ilay fandraisana andraikitra tamin'ny resaka Covid-19. Ny miresaka asan-jiolahy ianao amin'ny ankapobeny azo lazaina hoe somary lefikely ihany satria zao misy aloha le couvre-feu amin'ny alina. Iny loha zany anankiray dia efa hoe tsy ahafahana manao asa ratsy. Amin'ny ankapobeny koa ny polisy feno polisy teny an-dalambe nanao fisafona eraky ny arabe eraky ny elakelan-trano. Marina fa hoe teo le fanaraha-masony olona amin'le Covid-19 fa ny fahitan'ny olona ny polisy mijoro eny an-dalambe koa dia fa azo lazaina hoe fisorohana ny asa ratsy. Tsy mitena hoe tsy nisy fa azo lazaina hoe afaka ny aina tamin'ny filaminana ihany sika. Miresaka an'izao hoe fandrindrana asa nitrehana n'ity fiboahana ity zay no commissaire amin'ny ankapobeny raha hoan'ny eto an-drenivohitra ny fenitra amintsika zao polisy ireo amin'ny olona firy. Ny azo lazaina hoe fenitra iraisam-pirenena dia ny polisy ray ho an'olona arivo. Eto amintsika nefa amin'ny ankapobeny dia mbola tsy ampy mihitsy nisan'ny polisy satria polisy ray no misahana olona any amin'ny 3,000. Tsy ampy zany amin'ny ankapobeny dia nefany zay ao am-pelantanana aloha zany tsy maintsy hiasana, tsy maintsy hiatsehana, fa amin'ny ankapobeny aloha zany nisan'ny polisy mbola azo lazaina hoe tsy ampy raha miohatra amin'ny isan'ny filan'ny firenena isan'ny vahoaka. Misy an'ireo olona mamoaka ny polisy kanefa koa isa-taona ohatra zao hoe nisy fotoana nandraisana 1,000, nandraisana 900 sy ny sisa, nefa zadonina koa fa misy ny retirety, misy ny maty sy ny sisa. Dia ohatrany hoe raha manamaka polisy eo amin'ny 900 eo teo dia eo amin'ny 400 nefa mandeha retirety, maty sy ny sisa dia tsy dia miova firy lisa amin'ny ankapobeny. Fefa manao ezaka ny fitondram-panjakana amin'ny fanampinany isan'ny mpitandro filaminana ao anatin'izany ny polisy pirenena. Hiditra tamin'le tena tsipiriany amin'ny asanareo mpitandro filaminana amin'izay atsika commissaire ny makasika an'ireny alatra moto reny ndrongatra indray izy tatoato manao ahoana ny fomba fiasanareo anatin'izany rehetra zany inona ny mety antony mahatonga an'izay ihany koa. Ny azadonina aloha fa ny eo anolohan'ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra indrindra dia ny moto sy ny bisikileta zao no mahasarika olona ny hoe afaka miala amin'ny embouteillage. Dikan'izay zany dia hoe samy tianana moto daholo izay olona maika, indrindrindrindra ireo tanora dia lina any amin'ny moto. Izay somary antony anankiray mampirongatra ny alatra moto. Eo ihany koa ilay azo lazaina hoe ny toe-tsaina angamba no antony izay hoe fifaninanana samy te-hanana. Anisan'ny antony anankiray mampirongatra n'ilay alatra moto zay. Izy raha teo koa mora angalarina raha mihoatra amin'ny fiarakodia ohatra, misy hoe vao mipetraka amin'ny moto anao ka tsy mailo ianao dia efa lasa. Misy aramoa hoe fatorany sasany amin'ny rojony amin'ny poto ny pneu verina avy any izy efa amin'ny pneu mifatotra amin'ny rojo sisa ny eo fa misy fomba aganjala azy ka eo le izy eo hoe somary mila fahamailona ihany amin'ny ankapobeny. Miresaka zay moto zay ihany tsika commissaire nirongatra tahaka izay ihany koa ny lozam-pifamoivoizana tamin'ity moto ity inona ny mety antony maromaro ianao mety manana sosokevitra ihany koa hoe
ahafahana misoroka na mampiena n'izay lozam-pifamoivozana iverana kely aloha le resaka le alatra moto teo eo amin'le alatra moto koa anisan'ny anankiray koa mampirongatra an'izy io mampirongatra n'le alatra moto zany a de eo amin'ilay samy tanora de miezaky ny mifanakalo moto mifampitapita moto etseroa de am'ireny a raha indray tsisy taratasy tsisy ininona fa de fifampivarotana fotsiny de ohatran'izay fipetra raisin'ny polisy de izao fisavana amin'ny papier ny polisy ny papierny moto rehetrarehetra aizany acte de vente aizany facture aizany rehetrarehetra mba ahafahana mahafantatra hoe moto alatra ty na tsy moto alatra fa izy io a nisy fotoana efa nisy tambazotra mihitsy mpangalatra moto fotsiny no ataondry zareo de mamorona taratasy any ambadika any izy miresaka ny accident moto sika tatoato a tena mirongatra mihitsy ny accident moto a asaika amoizana hain'olona be debe ny antony voalohany indrindra aloha de izao tsy zay rehetra mahay mitondra moto de tokony hampiasa ny arabe tsy tokony hampiasa ny arabe io na iza na mpitondra sarety ary rehefa tsy mahay ny code de la route rehefa tsy mahay ny fitsipika amin'ny fifamoivoizana de tsy tokony hampiasa arabe ray zay faharoa tsy aya na ny mpanamboatra moto na fifampararahany zareo any amin'ny mpivarotra moto any na hoana fa de ovaina ny herin'le moto asiana fanovana atao matanjaka kokoa zay zany a anisan'ny antony faharoa antony fahatelo a saiky tanora voaeritreriny ty misetrasetra daholo ny mpampiasan'le moto indrindrindrindra ny scooter de miridritry etsero eny amin'ny arabe eny a misongona avy any akavanana sisisisa dia anisan'ny anankiray ko zany zay a miteraka ny accident ny moto ny manaraka an'izay koa eo le ohatra hoe voa tsy misy ny rétroviseur moto isorony zareo de rehefa isongony izy na ivily a de mierika any arina zay nefany a anisan'ny miteraka accident zay ary farany a tsy misy entretien moto fa mandeha fotsiny eny zay ny andraiky tsy mitondra moto fa anisan'ny tomponantoka amin'ny accident ihany keo amin'ny akapobeny ny akabeaza mitondra fiarakodia tsy miraraha moto sy bisikleta misy tena tsy mirarahan'ireo mihitsy de anisan'ny ko zay a miteraka ny accident moto fa amin'ny akapobeny a le efatra voalazako teo aloha reo tena anisan'ny antony a miteraka ny lozam-pifamoivoizana amin'ny moto ny mety sosokevitra avy aminao na isoroana zay accident na moto zay nivon'ny fanjakana nareo nivon'ny polisy anampiko an'le teo koa le fanaovana pointy indrindra am'ireo lalana malalaka eto amintsika ireo ohatra hoe ny Tsarasotra Masay boulevard de l'Europe bypass ny mpanao pointe na moto am'ireny tena atahorana mihitsy ny sosokevitra de izao voalohany indrindra aloha tokony isy permis daholo moto rehetrarehetra tokony tsy misy an'izany hoe mitondra latsaky zao tsy misy permis fa tokony isy permis dikan'izay zany de hoe raha maka permis izy a fa zahondalina mitondra moto de mahay code de la route zay ny dikan'izay ny faharoa tokony asiana fanaraha maso mihitsy ny moto hoe tena moto amin'ny heriny tena nanaovana azy ve ty sa tsy de ny fahatelo a ny fanaraha masony ray aman-dreny amin'ny tanora amin'ny fampiasana amin'ny moto a misy ankizy kely 12 taona 14 taona de fa mitondra moto de zay zany a tokony apetraka zay ny fanaovana entretien amin'ny moto tokony atao ara-dalàna amin'ny moto na ny rétroviseur na ninona tokony apetraka tsara daholo a amin'ny resaka moto misy an'le fikambanan'ny mpitondra moto reny zao zareo tokony ifampitaiza ry zareo hoe andao ny moto atsika mba atao manaraka ny ara-dalàna tokony araky ny tokony ho izy fa ny tena zava-dehibe tsindriko manokana mihitsy de hoe tokony ahay ny fitsipika amin'ny fey ny fifamoivoizana tokony asiana numéro daholo koa moto rehetrarehetra antony anankiroa voalohany aloha zany a amin'le resaka le hoe accident moto sisisa fa misy kongery zao moto reo mikasoka automobilin'olona mandona olona de mitsifana mitsoka fotsiny satria tsisy numéro hitazonanao azy fa tokony apetraka koa asiana numéro moto ivadika resaka hafa ndray aloha tsika mpamosera nanamarika nareo teo nivon'ny polisy pirenena tatoato a ilay fihetsiky ny mpitandro ny filaminana sasany eo nivonareo ny polisy moa zany a
misy ilay fanampiana olona eny an-dalana voaingana teo zao nisy mpiadina sepe hoe mena sakafo tsy hitan'ray mandeha ndao koa le tsy nahitany centre raha tsy diso nisy polisy na ny sakafo an'olona ray zay tsy teto any fa tany amin'ny faritra ihany koa nisy fihetsika tahaka zay finiavana manokana amin'le polisy ve zay sa nisy karazana toromarika vany ambony na inona ny tena nahatonga an'izay fihetsy zay tato ato. Ny andraikitsy ny polisy pirenena dia ny miaro ny an'ny olona sy ny fananany, miaro ny androm-panjakana misy ary mametraka ny fampanjakana ny lalàna. Fa vonovoizin'ny ministra ny filaminam-bahoaka raha vao nandray ny toerana izy dia ny hoe apetraka ny polisy atao mahatsapa mihitsy ny vahoaka hoe io fa misy polisy. Io polisy io dia natao hiaro sy anapy azy. Mipetraka tsara mihitsy zany le hoe natao anapy ny polisy. Ka ao amin'izay fanampiana izay no fanetana na ny voizina teo anivon'ny polisy pirenena hoe andao tsika anapy ny vahoaka. Teo aloha teny napetraka le hoe polisy de proximité, polisy manatona ny vahoaka. Fa tsy manatona fe manatona fotsiny fa hoe andao anapy ny vahoaka izay mila fanampiana avy amintsika. Dia anisan'ireny le ohatra raha raisiko zao tamin'ny mpanala CPT misy le tsy nahita centre de polisy natrany le zaza tany amin'ny centre. Misy tsy nateranay mandreny ny sakafo de polisy nanome sakafo azy sy mbola nanatitra azy nody ndraiky ny arivan'iny. Zay zany endrika hoe fijerenan'ny mahaolona, fijerenan'ny mahaolona ao anatin'ilay fanatanterahana an'ilay asa. Dia izay le hoe manapy zay zany ny tena nisan'ny tena voizina amin'izao fotoana zao. Ary adidin'ny polisy mihitsy zany satria ohatra zao hoe misy olona very tsy mahita lalana sy ny sisa adidin'ny polisy no mitarika an'ireny olona ireny hoe aty ny lalana ary ny lalana. Adidin'ny polisy zany manapy ny mpiarabelona aminy. Ka azo lazaina hoe ainga vaovao nentin'ny ministra ny filaminam-bahoaka amin'izao fotoana mihitsy hoe misy ny polisy atao tsapany vahoaka mihitsy fa misy ny polisy ary miaro sy manapy azy. Zay zany ny zavatra tena hoe ainga vaovao entiny eo anivon'ny polisy pirenena amin'izao fotoana zao. Olona komisera na izany na tsy zany misonjo ray lohasatsy aloha zany mararo ohatry izy ny fitenenana manahoana ny ady mikolokolo eo aminareo ny resaka fioaram-pe fa ny onivon'ny zandarma ohatra raha tsy diso nanome karazana totanisa kely mihitsy izy hoe nisy ohatr'izao ny maty teo am-perinasa, nisy ohatr'izao ny nandika lalàna sy ny fitsipika ohatrotry ny ahoana ny onivon'ny polisy pirenena ao anatin'izay rehetra. Ohatra manahirana kely ty valiteniko ity fa apetraka ihany ny kolikoly efa fahalovana misy eto amin'ny firenena mihitsy. Saingy ny polisy saingy mitandro ny filaminana no eny amin'ny arabe dia hitatsika fa fahalovana eto amin'ny firenena mihitsy ny resaka kolikoly samy miady amin'ny idoly. Ary ny eo anivon'ny polisy pirenena tamin'ny fotoana nandraisan'ny Nandriamato minisitra ny asany dia napetrany mihitsy hoe voalohany indrindra aloha ny paikady vaovao, ny paikady zany hoe resaka maty paika mihitsy isorohana ny tsy fandriampahalemana. Dia faharoa masiny resaka manokana ny resaka fakanakery ny kidinapinina. Ary fahatelo ny tsinjiny manokana mihitsy ny resaka ady amin'ny kolikoly. Ny resaka ady amin'ny kolikoly andraisana fipetra manokana mihitsy eo anivon'ny polisy pirenena. Ao aminay misy an'le IGPN hoy zay karazana sapandraharaha manaramaso ny asan'ny polisy, manaramaso ny fomba fiasan'ny polisy amin'ny fanatanterahana ny asany. Dia raha ohatra ka misy ny polisy manao mirosany amin'ny kolikoly dia andraisana fipetra manokana mihitsy. Ary nambaran'Andriamato minisitra fa hoe tsy andeferana mihitsy ny resaka kolikoly. Ary nampiarahany tamin'izay ny hoe resaka corporatisme, fifampiarovana, tsokombakomba, kinafinafina samy ao anatin'ny koroa napetra manokana mihitsy le hoe iroso amin'ny ady amin'ny kolikoly sika mba hahafahana manatsara, manamafy ny fahany sarin'ny polisy any anivon'ny vahoaka hoe reto polisy reto dia miasa ao anay tokoa fa tsy natao izy indray no dia amoritra anay. Dia la imazin'ny polisy pirenena zany no tena tandrovina mba ho tsara eo mason'ny vahoaka. Dia mifandray mihitsy le izy hoe ny polisy amin'izao fotoana zao aporosihana anampy ny vahoaka dia mifandray amin'izay le ady amin'ny kolikoly satria ny kolikoly azadonina fa mambotsy vahoaka zany. Dia mifandray amin'izay le izy zany hoe mba hanana endrika tsara ny polisy eo anatrehan'ny vahoaka. Zay zany le izy. Za tsy miteny hoe fa madio tanteraka afaka ny kolikoly eo anivon'ny polisy fa hoy hoe ao anatin'ny ady tanteraka izahay amin'ny oady amin'ny kolikoly io. Parana sady ny fandarantsika komisera raha misy tianao ambara nefa tsy voaresakitsika teo afaka ny maneho an'izay no na koa famotinana izay resantsika izay na hafatra ho an'ny mpiaino sy mpanaraka ny fandarana.
zava-dehibe dia ny fiarah-miasa eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka raha tiana hipetraka ny fandripahalemana dia tsy maintsy mifanometana nyreo reo ka raha misy vaovao tokony ampitaina amin'ny polisy dia aza misalasala manatona amin'ny polisy raha misy polisy hitantsika manao ny tsy mety eny an-dalambe eny angamba tsy any amin'ny facebook ny voizana azy fa misy an'ilay sampandrarany lazaiko teo izy EPN onosy manatona any manao fitarainana etony porofo rehetra dia izao polisy olombelona ihany fa raha mba misy kosany tsara ataon'ny polisy dia mba eto ihany ko hoe mba manao zavatra tsara ilay polisy fa tsy dia nyratsy foana akory ka raha misy zany zavatra hitantsika dia aza di any amin'ny FB no maiky fa misy an'io sampandrara hoe izy EPN io manatona eo anosy dia aizany sampandrara miandraikitra an'izay dia manatonao ianao mitondra ny porofo rehetra veriko inay mandeha hoe ny polisy amin'izao fotoana izao dia miezaka manatona akaiky ny vahoaka miaro ary indrindraindrindra manapy ny vahoaka amin'izao vanim-potoana misy atsika izao isaorana ny commissaire principal de police Nelson Alexandre Sylvain vainteto amin'ny fandarana makasitraka anao mapetraka ny mandrapiresaka amin'ny fotoana manaraka tompoko mandra-piona tompoko amin'ny fotoana manaraka indray ny fandarantsika ambarao veloma tompoko